Namaranana ny 3 andro ny fanadiovana faobe nataony ao anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin ny teto Belamonty. Niteraka fahatapahan-dalana tanteraka ny fahamaroan'ny fako teto an-toerana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Jude. Velom-pisaorana ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin dia izany itiren'ny mpianakaviana anankiray sendra nahiteny ao toerana ity. Za zany agnisan'ny mampiasa an'ity lalana ity ka agnisan'ny mampalahelo anazy zany zahay mpitadia vola. Jinjanjinja io nentoko mariny fagnaria fako. Tena mizaly na mivarotra eto izy zany. Nilalkilata amin'ny fako mipetraka amin'ny varotriny eo. Faharoany zay, mangataky zahay mila fagnarahamaso, hagnaramaso olo magnary fako amin'ity lalana ity. Safe zany pobely fagnaria fako, sy ariany amin'io ny fako fa ariany amin'ny lalambe hombanay. Kuweza she zahay mbo amin'ny lalambe hombanay. Na dia fako, na dia amboa maty aza ariany eo isakinay avao. Zay agnisan'ny mampalahelo anay. Ka mangataka anareo mba hisy fagnarahamaso amin'ity lalana ity satria amoron'arabe ny varotanay sakafo. Amboa maty ariany eo. Sy ara-dalàna ny fagnaria fako. Sahina misy anazy fa ariana amin'ny arabe hisainy vahoaka. Na dia zahay mavesantse talata gararotera sy afaky mandalo eto ny bajaj satria feno ny lala. Zay. Da misaotra anareo mba hisy ampagnarahamaso amin'ity lalana ity fa mizaly zahay eto an-taninareny eto. Zay. Ankehitriny izy efa miroso ny asa fanipahana ny fako izay niteraka fibahana ny lalana. Ahoana ny fahitanao an'izay hoe tsy niandry elany eo anivon'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin fa teva hoe jery sady anareo vahoaka izay amin'izay fanalalahana ny lalana izay amin'ity fako mibahan-dalana ity. No fagnarahamaso io sy elagny nagnariana anazy satria vao malimaly nagnahivana ny cyclone igny amizao fa vita ny lalambe hombanay. Fa tsy miola dala sasy zahay fa mandeha alo amin'ny arabe mazava sy membo sasy ary sy misy lalitsy mipetapetaky. Zay. De misaotry indrindra. Da misaotry ny ben tanàna vaovao zany. Mba nisinzo anay amin'ny fizalianay amin'ity lalambe anay ty oky. Zay. Inona koa zary mba handrasanao sy mba hangatahanao amin'izay fijerena akaiky an'izay resaka fako izay zavatra mba tiako jerevana akaiky fagnarahana an'izay raha zay dia tokony hoisy zany olo fidiny hagnaramaso an'izay mpagnary fako zay. Ka raha voatratra eo zany da tokony ampiakarina aminazy agny fagnarian'ny fako. Tsy ara-dalàna. Zay. Zay. Sazy izy tratry amizay sy magnary fako zahay. Sy zahay an-taninareny avao nefa fa dia ny lahatariky magnary aminay eto aby. Tsy ara-dalàna. Zay. Saotry indrindra ny ben'ny tanàna. Mba nagnaramaso ny fizalianay amin'ity lalambe hombanay teo. Mankasitraka tompoko.